Hankalazaina rahampitso ny Andron'ny Vehivavy, Andron'ny Valomarsa ho antsika eto Madagasikara, ny tanànan'ny Toliara no nisafidina manokana entina kalazana izany Andron'ny Vehivavy izany. Tamin'ity indray mitoraka ity dia ny lohahevitra hoe ho fiatrehan'ny vehivavy ny zony samia mandray andraikitra io no niraisina, ary misy ny afatra nentin Ramatovoangy Rajoanary Mampianina vady ny filoam-perinasa manoloana izany fankalazana izany. Ry rahavavisany misaotra an'Andriamanitra lehibe isika satria notahisina rovany ka nahatratra izao fotoana izao. Tsy adino koa ianareo rahavavy sy rem-pianakaviana rehetra izay traboina ka misedra fahasairanana lehibe tokoa amin'izao. Miarahaba ny vehivavy malagasy nahatratra izany daty manandaza loatra izany. Manentana ny lehilahy malagasy rehetra ihany koa mba hifanohana aminay vehivavy satria tsy afa-misaraka ny lahy sy ny vavy amin'ny asa fampandrosoana izay imasoana. Ho fisitrahan'ny vehivavy ny zony samia mandray andraikitra. Izany no lohahevitra enti mankalaza amin'ity taona ity mba handraisantsika andraikitra sy adidy izay manandrify antsika tsirairay avy. Ry rahavavy malagasy mpiray tanindrazana, izao no fotoana mety indrindra iraisan'ny vehivavy malagasy feo mba ho fampiarana ny zontsika ary ahazona maneho ny fahavononana, anondrotana sy ampivoarana ny farim-piainan'ny isan-tokantrano. Koa amin'ny alalan'ny fampahafantarana ny zon'ny vehivavy sy ny fisitrahany no fomba hanatanterahana izany. Tokony hitraka mandrakariva isika aneho fahavononana ialana amin'ny fahasairanana. Miray fo sy saina amin'ny vehivavy maneran-tany koa isika eto Madagasikara, manao tongotra miara-mamindra mba hisy dingana vita sy azo tsapaitanana. Koa dia mirary soa sy fahombiazana ary mankahery antsika vehivavy malagasy rehetra ao ary ho tratry ny Valomarsa manaraka indray.